fa ao anatin'ny vaninandron'ny Pentecoste-tsika zao a ireto atokopihira ireto a dia anisan'ny manana zavatra atolotra satria avy amin'ny lafivalonynosy a no ny evian'izy ireo a ary ny tena mampiavaka azy a dia mampiseho an'izay kanto zay izy amin'ny alalan'ny fitoriana kerobima ankatso raisitsika mitehaka tompoko
ny atokopihira Kerobima Ankatso izay mitory ny firaisam-pirenena, fampihavanam-pirenena amin'ny alalan'ny kolotsaina eto amin'ny Mbarakaly satria ankoatran'ireo hoe karazana kolotsaina avy amin'ny faritra maro misy eto amintsika na amin'ny alalan'ny fiakanjon'ny zareo zany na amin'ny alalan'ny hira sy ny teny nampiasainy tao anatiny dia mitory an'izay rehetrarehetra izay. Eo ihany ianao mbola miverina moa ianao zany avy eo fa iresaka kely tsika aloha amin'ny reto tompona andraikitra ao amin'ny Kerobima zany izay hoe nametrahan'i Jesosy an'izay hoe fitantanan'ireo tanorana ireo dia tena mirindra soa satria zao ny fitaizandrozy anay amin'ny alalan'ny vavaka aloha vavaka tena laha misy ny tanora tena mivavaka le Kerobima Ankatso satria ataontsika ataontsika hoe mananika ny 700 ny raha io i tanora io mpiandry aby ny maro ny pastorany boaka tao dia amin'ny alalan'izay hoe fitaizana ara-panahy zay zany ny tena mahamora ny fitaizana tanora reo na dia toko hoe 300 rozy eo. Izay ngamba amiako agny président fa io ro tena mahay any zay lycée classe artistique zay. Eka misaotsy anao moa nagnotagny dia tena mianasa hira ngay amin'ny agnay zao manomana ny misy fampisehoana zay karakaraina amin'ny 2 jona ho ao amin'ny Palais des Sports ambadika ao dia mianasa hira sanandro ngay ko lefa tsy misy événement tahaka zay dia eo amin'ny 5 isan-kerinandro eo mianatra hira mamolaka feo mianasa ny noty sy ny solfa sy ny karazana fomba fira na fira vazaha indrindra moa ny firantsika gasy ny atagny avaratsy takagny atsimo ny atsinanana ny andrefana dia misy mpampianatra hira ao moa misy voamerany hira ao maka mpampianatra hira sasany koa ngay arakaraky sy tasy eo maro kely aloha ny micro anao sady zay koa le mampinamana antsika eto ny ho avy zao zany manana zavatra karakaraina maromaro nareo fa rehefa vita ve io dia mijanona amin'izay sa hoe manana tetikasa ihany koa nareo hitety ny Madagasikara ray manontolo misy marina fa ao aminareo daholo ny karazana olona iraka Madagasikara sa mijanona amin'io fampisehoana ataonareo ihany ohatrany hoe fitoriana filazantsara zany na hoe tafika masina zahay moa raha olo tsy raha miola lafa zao ny agny raha Jesosy anay mandehana roy nareo mandeha zahay lafa mandehana roy nareo mandeha zahay ary tena fanaonay avao raha tafika masina zay zay zao fa manome ohatsy sahady lafa ohatsy handeha mizaika be ny FKTLM zao amin'ny volana septambra any dia amin'iny axe andehanana iny zao fa misy olo fa manao réservation aby hoe anareo atoa manao tafika masina atoa mihira atoa dia zay zany ny programme anay amin'ny ataontsika hoe à long terme zany amin'ny lavitra ezaky iverina iaraka amin'ny Sherida isika fa inona ny afatra farany atolotrareo ny mpanaraka amin'ny Mbarakaly sy ny tanora rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny fivavahana sy ny kolotsaina ny afatsy farany moa zany voalohany soa ny manaraka an'i Jesosy dia manentana antsika tanora iaby mba hanaraka an'i Jesosy fa tena misy fahasambara bevata ao faharoan'izay aleo manamafy avao zahay amin'le raha bevata hataony amin'ny Palais des Sports ao amin'ny 21 juin fetiny mozika moa amin'io 21 juin zay dia mieritseritsy zany zahay mba hoe hametraky hoe amin'ny zany sehatry ny fetiny mozika zay hoe mozika ara-pilazantsara zany mba hoentinay hoe hanamariha zay fetiny mozika zay dia misaotra betsaka ny Kerobima Ankatso zay nisoloha tena ny Léonel sy dada finoana teto amin'ny fandarana Mbarakaly amarana ny anjarany Sherida.